Any Abidjan, renivohitra Côte d'Ivoire amin'izao fotoan'izao ny filoham-pirenena tarehin'ireo délégation samihafa izay notarihany zany filoham-pirenena sy ny délégation izay notarihany. Nanararoatra ny eo tamin'ny filohan'ny banky africaine ho an'ny fampandrosoana ny filoham-pirenena tao anatin'izany sehatra maro dia maro no noresahan'ireo tonta mba entina hanatsarana fiarahana miasa. Mbola mitoya miamafy ary miatsara takan'izay efa nisy tany aloha voanteneniny président ny Bady teo zany fa dia betsaka ireo fotodrafitrasa izay iarahana aminy ao anatin'izany fotodrafitrasa ny angovo izay anisany lehibe ao anatin'izany dia ilay angovo izay ovokarina ny asahofika izay efa milalan'ny rano izy io izay anisany fotodrafitrasa ngeza be izay vatsian'ny Bady vola misy ny fotodrafitrasa izay efa ataony amin'izao fotoana izao any amin'ny Bamangoky amin'ny fanatsarana ny resaka fambolena, fanatsarana ireo fotodrafitrasa lehibe mitarika rano amin'ny fambolena ary ny anankiray izay vao niresahanay androany moa zany dia indrindraindrindra izay fanampiana retina amin'ny ampandrosoana ny sehatry ny fambolena izay ampakarana ny fahampiainan'ny tantsaha dia hitondrana zany fomba fiasa aingana sy tsara no atao hoe tafiditra anaty antsoina hoe fotodrafitrasa fototra ka tsara ny fiarah-miasa miaraka amin'ny Bady ary misaotra n'Andriamatoa président ny Bady amin'izany fanohanana izany satria tafiditra ao anatin'ny politika mpampandrosoantsika mihitsiny ny fanampiana izay hoentin'ny Bady zany.